Fanatanteraka famelabelarana-kevitra iraisam-pirenena momba ny fahaizany mitarika na ny antsointsika hoe leadership manomboka ny 20 novambra ho avy izao ny fiangonana Saina ity fivoriana lehibe ity dia iarahana amin'ny eveka iray avy any ampitan-dranomasina. Loyalty and Growing Ministry na ny fahadikizana sy ny fandrosoan'ny fiangonana lohateny lehibe izay hoentina ao anatin'ny famelabelarana-kevitra iraisam-pirenena ho tanterahan'ny fiangonana Saina ao amin'ny lapan'ny fanatanjahantena Mahamasina manomboka ny 20 novambra ho avy izao. Ny eveka Dag Heward Mills avy ao amin'ny Growing Ministry no hitarika ity famelabelarana-kevitra ity. Voalohany indrindra dia nitanjona dia hoe mba isin'ny fifankatiavana sy ny firaisan'ny fiangonana. Zay moa zany tena tanjona ngeza be. Hitantsika ihany koa fa ny firenentsika mbola anatin'ny zava-tsarotra zay tsy andeha tena hoe ahoana na ahoana fiaraha-mahita iaraha-malala nareo mahay kokoa no zaro. Fa fotoana angamizao zay tsara ihany koa hoe hametrahana amin'ny mpitondra rehetra, na mpitondra fivavahana, na mpitantana orinasy, na amin'ny fanjakana. Indrindrindra moa zany tena tanjona eto ireo mpitondra fikambanana sy fivavahana ny amin'ity séminaire ty conférence internationale zay atao ity. Ny tanjona dia hoe mba hiakara ny voan'ny leadership izany eto amin'ny firenena eo amin'ny mpitondra fivavahana, satria na tiana sy tiana misy fomba fiteny zay hoe eo ampitarika no hiarenany zavatra rehetra ary eo ampitarika koa no halavon'ny zavatra rehetra. Mankalaza ny 10 taona ny fiangonana Saina ankehitriny ka misy araka izany ireo hetsika maro samihafa ho tanterahana toy ny fanatanterahana fitoriana filazantsara lehibe. Dia ny croisade nationale zany hoe fitoriana filazantsara natokana ao Madagasikara ray manontolo. Tiana mampafantatra fa ny mpiara-miasana era Madagasikara dia efa manasa ny olona rehetra any ambadika era Madagasikara, na fiangonana izay tsy hanavahana fiangonana io na katolika na protestant na adventiste na luterana na anglikana na methodiste sy ohatr'izany na évangélika na pentecôtiste efa tena miasa nandritra ny volana maromaro zahay mizara ny invitation mampafantatra ny olona n'ity événement ngeza be ity zay natokana ao Madagasikara ray manontolo fa tsy ho an-Antananarivo irery ary maro ny olona era Madagasikara zay ho avy hanatrika anao amin'ny palais des sports. Mety hitentsika tsy amin'ny palais des sports fa ezaka izay anao zay azo atao amin'ny fandaminana izy. Marihana fa olona malaza any Ghana ny Bishop Dag Heward Mills ary manana amin'ny ministera na fiangonana ao anatin'ny firenena 20 maneran-tany.